Fa tsy nitazapotsiny ireo trabona nandritra ny fandalovan'ny Rive-Doza Arona tany amin'iny ilany atsimo ny fitondram-panjakana Tetezamita araka izany ary dia délégationna mafonja no notarehin'ny filohan'ny Tetezamita Andrajoelina nidiny fotony tany toerana nijery ny zava-nisy. Hatreto dia hita fakatra 20 ny maty, raika amin'ny 20 ny naratra, 527 ny tsy manan-kelovana ary 2704 ny trabona noho ny fandalovan'ny Rive-Doza Arona tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny. Raha ho an'ny Toliara manokana dia manodidina amin'ny 900 ny tanàna ao Toliara dia ravan'ny Rive-Doza Arona. Nidina nijery sy nankahery mponina tany toerana araka izany ny délégationna notarihan'ny filohan'ny Tetezamita mivady omaly alatsinainy. Raha araka ny tatitra hita tany toerana dia 12 ny maty tao Toliara, 20 mahery ny tsy hita ary 504 ny trabona ka toerana enina ao Toliara no ametrahana ireo trabona ireo. Ao anatin'ny tena sarotra no tena ahitana ny tena namana ka tonga tsy izahay, tonga ty ny tenako sy ny membre ny gouvernementa sy mpitatana isakany ambaratongany milaza fa namanareo izay ary tsy manaranaareo izay tompoklasy. Talohan'ny fitsidiana nataon'ny délégationna dia nisy niatrikasa nitanterahan'ny filohan'ny Tetezamita Andrajoelina niaraka tamin'ny mpitondra ao toerana mba hanaovana tombana ny fahasimbahana tao an-toerana ary hijerena ny vahaolana ho raisiny. Nisy moa ny fanampiana nentin'ny délégationna notarihan'ny filohan'ny Tetezamita ho amponina ny toerana.